Anio alahady fa 2 febroary 2024 alahady fadimy manaraka ny epifania alahadin'ny baiboly alahady natokany fitandremana sotro fitiavana ho fisaorana an'Andriamanitra sy hitondrana mbavaka ny fikambanan'ny diakonina sy ny loholona alahady faharoa impanjinana ny loha hevitra mampitandrina mididi ny Andriamanitra iliturjia amin'ny endriny fahatelo no anatanterantsika ny fanompom-pivavahana ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny salama. Aleloia. Miderahan'i Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Izany malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah da mahatonina ny fiderana azy rehetra. Sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah tsarovy araka ny fankasitrahan'ny olonao. Fangio amin'ny famonjenao ahitako ny soa azy ny voafidinao. Ifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao. Ravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Vavakisika ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino ndreto izahay nomenao anjara tsara ka natao aminao iona aminao eto an-tranonao ka mbola afaka misaotra mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Misaotra Tompo fa noho ny famindram-ponao dia afaka mankalaza ny alahadin'ny baiboly izay pino eto amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ary ny fitandremana isotro fitiavana manokana dia afaka miombona eto anatrehanao. Isaotranao noho ny fikambanan'ny diakonina sy ny loholona. Tononona manokana Tompo ny fiafaran'ny tao ampiasan'ny andian'ny fanekenan'ny finoana 7:23 Isaotranao Andriamanitra ray fa Jesosy Kristy sy Tompo dia inonay fa miara-miasa aminao sy ny fanahy masina ao anatin'izao fotoam-panavozana izao ka navao indray ny fifidianana izay ho mpikambana ao anatin'ny fikambanan'ny diakonina sy ny loholona ho amin'ity fepo-tao ampiasana vaovao ity.
tonga eto izahay mba handreny filazantsara ny famonjena mba tonga nay ibebaka eo anatrehanao raha mba fampirenana ny finoanay fa indrindra tompo mihiny sy manantena ny famelan-keloka avy aminao izahay atambara eo amasininy ny sainay sy ny fonay mba hovava iray ary fanaharay no entinay manatrika anao mba ray soarika hoanitra manimpofona miakatra eo amin'ny seza fiandriananao zao fanimpopofavahana ataonay izao hoenonao anie zany ry andriamanitra rainay ary ho tanterahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amen. Itsangana ny ankizy tanora rehetra. Dia amin'ny fifaliana indray no iarahabanantsika ankizy tanora na tratra izao alahady natokana hanomezana fotoana sy ty tenin'Andriamanitra ho antsika izao hivavaka isika. Jesosy mbola faly indray ny afonay ankizy tanora ankehitriny raha mbola afaka indray ny teninao izay ka hianatra aminao dia aoka ny fanainao masina no ialolalana anay azahoanay indray mandray ny hafatra izay tianao ampitaina aminay ka hiainanay amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahanay toy izany amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny soratra masina izay angalana ny fampianarana ho antsika amin'izao anio izao dia izay hitantsika eo amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4 ny 7. Tesalonianina voalohany toko 4 dia ny 7. Rehefa hitantsika izany dia andeha raha antsika mamaky mafy be amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalitoana fa amin'ny fahamasinana. Ahoana tsara hoe raika izy? Isika raika izy rehefa mandeha makany amin'ny mpianarana any dia tsy hoe tonga mianatra fotsiny dia rehefa tonga dia te ho tonga, rehefa tsy te ho tonga dia tsy ho tonga. Fa misy fitsipika hifampifehezana any am-pianarana any. Ao anatin'izany no hoe tsy mahazo manao tara, fa rehefa tara isika dia bedin'ny mpampianatra. Ao anatin'izany ihany koa ny fomba fiseho isika ivelany, ny fiakanjontsika, indrindra moa ny fahadiovana. Fa raha ohatra hoe misy rovitra zao ny arona akanjontsika na ny tablier dia tenenin'ny mpampianatra isika hoe mba asivo zairo mamanao io akanjonao rovitra io na ianao mihitsy no manjaitra anazy. Dia ohatr'izany koa ohatra ny ankizy vavy dia savaina ny hohany jerena izay lava hohany izay maloto ny hohany dia bedy izy raha vao lava be ny hohany na maloto ny hohany. Dia misy ihany koa hoe tsy mahazo mandoko volo rehefa any am-pianarana any. Dia maro samihafa ny didy sy tsipika izay mifeny sekoly. Fa ny hafatra raisintsika ao anatin'izany dia andeha isika ry ankizy tanora rehetra tsy ho latsa-danja amin'izany fifehezana any an-tsekoly izany rehefa aty amin'ny tranon'Andriamanitra. Fa mba hitoetra amin'ny fahamasinana tokoa isika, mba hanao madio tsara isika, mba ho mantina tsara isika amin'ny fomba fiteny, amin'ny fomba fiakanjo, amin'ny fomba tsika rehetra dia mba mahalala fomba tsara ihany koa satria izany dia anisany ampianarana ny ampianarana. Fa ny ana raha izay tsika fatratra ary atahorantsika dia mainka moa fa hoe ny aty an-tranon'Andriamanitra. Dia andeha isika ankizy tanora rehetra mba samy ezaka mba ho amin'ny fahamasinana tokoa no hanantonantsika an'Andriamanitra. Mba samy ezaka isika hanao izay azontsika atao mba hiseho mendrika, ho masina, ho madio, ho mihaja eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ahoana moa ilay soratra masina teo? Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalitoana fa amin'ny fahamasinana. Dia andeha hitsangana isika dia ho averintsika mafy be io soratra masina io miaraka amin'ny toko sy andrininy.
aiza nahitantsika ilay soratra masina teo? Dia ahoana ilay soratra masina? Amen. Ivavaka isika. Nisaotra anao izay Jesosy amin'ny teninao izay mampianatra anay fa ianao dia tsy miantso anay amin'ny fahalitoana tokoa fa ho amin'ny fahamasinana. Dia tehiriza ao am-ponay izany teny izany mba hahafahanay tokoa miseho eo anatrianao amin'ny fahamasinana ao Andriamanitra irery ihany. Dia ny fanahinao masina anie hiasa ao anatinay tsirairay avy ahafahanay mahatanteraka izany ho voninay hatrao Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Amin'ny vavakisika raha eo tonga ny fotoana makina sy hainoana ny soratra masina ary andrasanay ny afatrao mangataka ny fanahinao masina izahay mba hanilonay izay hamaky ny teny mangataka ny fanahinao masina izahay mba hitarika ny mpanomponao izay tondra ny afatrao mba ho afatra mampanaiky anay ny didinao ampangino ary tompo izay rehetra mety anelingelina mba hanananay fifantohana eo ampandraisana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay. Amen. Iaraka hamaky sy haino soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Ezekiela toko faha 12 andininy faha 17 ka hatramin'ny faha 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa lazao hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, hovoriako avy any amin'ny firenena ianareo ary engoniko avy any amin'ny tany izay nampielezana anareo ka omeko ny tanin'i Israely ianareo. Ary ho tonga ao izy ka hanaisotra ny zava-dratsiny rehetra sy ny fahavetavetany rehetra. Dia omeko fo iray izy ary asiako fanahy vaovao anatinareo ary esoriko amin'ny nofo ny fo vato ka omeko fo nofo izy mba handehanany araka ny didiko sy hitandremany fitsipiko ka hanarahany izany. Ary izy dia oloko ary izaho andremaniny. Fa amin'izay manana fo manana ny zava-dratsiny sy ny fahavetavetany dia atsingeriko eo andohany ihany ny nataony ho Jehovah Tompo. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazany tsara araka ny Matio toko faha 5 andininy faha 17 ka hatramin'ny faha 20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina voalohany toko faha 4 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoan'ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazovy no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe
kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra izy fa nazovy no mankatoa sy mampianatra mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakany lanitra. Fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Ary farany rahalahy mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'ny Jesosy Tompo izahay mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety andehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin'i Jesosy Tompo. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny anamasinanareo hifadianareo ny fijangajangana mba samy ahafantatra izay hahazoanareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsisy hanao saina hifetsy ny rahalany amin'izany. Fa ny Tompo no mpamaliny amin'izany zavatra rehetra izany toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo raha teo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalitoana fa amin'ny fahamasinana. Koa izay mandahy dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masina. Amen. Ho aminareo ny riavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika miarahaba ny fikambanan'ny diakonina sy ny olona maramara-parana ny taom-piasana 722 422 miarahaba sady koa ireo ho tononona satria voafidy hiditra amin'ny taom-piasana vaovao. Ho antsika rehetra ny asan'ny fanahy masina ahafahantsika miaraka ao anatin'ity toriteny ity. Filazantsara araka ny Matthieu 5:20 no anovozana ny afatr'Andriamanitra. Ny diakonina sy olona perinasa no mamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Amen. Ny filazantsara araka ny Matthieu dia filazantsara mametraka ho zava-dehibe ny fampianarana sy ny toriteny nataon'i Jesosy ary hitantsika izany mivelatra manoloanantsika ny toko 5 hatramin'ny toko 7 izay fampianarana lavabe voarakitra ato amin'ity boky filazantsara araka ny Matthieu
ety. Andininy anankiray amin'ireny izay novakiana tamintsika manambara ny fanaovan'i Jesosy zava-dehibe, ny fanatanterahana ny didy mba azahoana fahamarinana ka hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa mamaky ny 17 sy 17 isika dia tena ambaran'i Jesosy mazava tsara mihitsy ny hoe tsy hoe satria mpianatry Jesosy dia tsy iraharaha ny fanarahana sy ny fankatoavana ny lalàna, maika mihoatra noho izany azy, ankatoavy ny didy. Ary lazainy eto amin'ny 20 raha tsy mihoatra noho ny fahamarinany noho ny an'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Voalohany dravana, tanterao ny didin'Andriamanitra, kendreo ny omarina no ny hafa. Tanterao ny didin'Andriamanitra, kendreo ny omarina no ny hafa. Ary ny faharoa, tanterao ny didin'Andriamanitra ary kendreo ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mitanisa sokajin'olona anankiroa teo amin'ny fivavahana jiosy i Jesosy eto amin'ity 20 ity dia ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo. Ny mpanoran-dalàna dia tsy iza tsy akory fa ireo mpanoratra sady mpampianatra ny lalàna. Miteny mafy azy ireo Jesosy ao Matteo 7:20. Ny fariseo kosa dia ireo tao anatin'ny antoko-pivavahana manavaka ny tenany ho masina noho ny rehetra ary dia mitandrina mafy ny lalàna sy ny fombapomba mpivavahana izy ireny. Miteny azy mafy koa i Jesosy ao Matteo 7:20. Fa eto dia toa olona asain'i Jesosy tserena ary tsy hoe alainy tahaka fa ioarana ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo. Raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo, tanterao ny didy, kendreo hihoatra ny sasany. Teo amin'ny fiarahamonina jiosy ry havana, ny fahamarinan'ny olona anankiray dia avoaka ny fandanjana ny mety sy ny tsy nety, ny tsara sy ny ratsy natao, ny marina sy ny diso izay vita. Ka rehefa mavesa-danja ny marina natao na ny tsara vita dia heverina fa izay ny atao hoe mety marina. Tsaraina eo mizana ny olona anankiray. Rehefa betsaka ny tsara vitany dia fahamarinana izay. Indray eny amin'ny fiarahamonina misy antsika dia mandrefy ny fahamarinantsika amin'ny maridrefy hafa isika, ny marina fantatro. Rehefa tenenina isika hoe diso ianao tamin'iny, marina fantatrao ny tomponao na ny fahamarinanao dia miteny ianao hoe inona moa mahadiso ahy amin'izany. Indraindray koa misy miandry ny fanamarian'ny manodidina ka manontany hoe marina ve sa tsy marina, nety ve sa tsy nety nataoko, fahotana sa tsy fahotana. Izany ry havana no fiodikodonan'ny hevitry ny hoe fahamarinana eny amin'ny fiarahamonina na tamin'ny jiosy na amintsika ankehitriny izao. Ndeha isika hijery ny fiainan'ny fiangonana. Sokajiniza ato amin'ny fiangonana re izany mpanoran-dalàna sy fariseo hoe hitanao tena masina izy, fariseo miavaka amin'ny rehetra ary manamasy tena koa azy. Aminao hoe izay miakanjo fotsy ato sy atsy fa misy eritreretinao angamba tena iny tena masina tsisy oatra azy. Fa ity soratra masina ity dia manao hoe raha misy hitanao fa manava tena ho masina tsisy tsiny dia ioaro izany maridrefy izany. Raha misy heverinao fa masina noho ny rehetra
mety hoe ny mpitandrina ve ny etretinao amin'izany ioary ny maridrefy ny fahamarinany mpitandrina ny fahamasinany mpitandrina mety hoe ny dekona ve no heverinao amin'izany ioary zany fa tsy hoe zanga mpitandrina zanga dekona zanga mpiandry ioary zany izany ny fampahirezana ataon'i Jesosy eto amin'ity andininy faharoapolo ity raha tsy mihoatra no ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ry havana malala, raisoa ny tenin'Andriamanitra ary iaino mihoatra n'izay heverinao ho tena miaina ny tenin'Andriamanitra mba ho arak'izany koa ny fahamarinanao eo anatrehan'ny Tompo. Mampianatra i Jesosy amin'ny Luka 7:20 amin'ny alalan'ny fanoharana mampita ny fariseo sy ny mpamory hetra. Amin'ny Luka 7:20 dia misy fanoharana ataon'i Jesosy ny amin'ireo sokajin'olona anankiroa ireo. Samy miakatra tao amin'ny tempoly izy. Ny fariseo dia nivavaka hoe Andriamanitra misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga na tahaka ny mpamory hetra io azy. Mifadianina indroa isan-kerinandro aho ary mandoa ny fahafolon-karena amin'izay azoko rehetra. Izany ny fireharian'ilay fariseo teo anatrehan'Andriamanitra raha tao kianjan'ny tempoly izy. Fa ilay mpamory hetra kosa dia nanao hoe Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota ary tsy sany andrandra ny lanitra kory izy fa ny tehatratra. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, miantso fahamarinana mihoatra no izay verinao na hitanao ho marina i Jesosy Kristy ka mampahery anao ahatanteraka ny didiny. Tandremo tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsia no hanompoana ny Tompo hanatanterana ny lalàna ka hisehoana ho masina fa amin'ny fanetretena indrindra tahaka n'ilay an'ny mpamory hetra ka hirosonao amin'ny fibebahana marina eo anatrehan'ny Tompo manao hoe Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota mahantra hanamarinanao ny Tompo. Ny faharoa, tandremo ny didin'Andriamanitra ary kendreo ny ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Kendreo no tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Miantso antsika izany foto-kevitra faharoa izany, tsy iodikodina fotsiny amin'ny fitadiavana izay fahamasinana mihoatra noho ny rehetra, fa ikendry tanjona hoe ho tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra aho. Ho tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra aho. Raha ny soratra masina ry havana nijereny indrindra ny Romanina izay mivony amin'ny finoana ho fanamarinana dia milaza toy izao izany soratra masina izany. Romanina 7:7 sy faraky amby 30. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo. Ahoana ary nolazaintsika ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady lalàn'ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana? Satria tsy tamin'ny finoana fa tao tamin'ny asa ka tafitohina amin'ny vato mahatafitohina izy. Fangaro amin'ny fampianaran'ny soratra masina ny fanatanterahana lalàna sy ny finoana azoana fahamarinana. Ny filazantsaraka ny Matio manoloana antsika eto, ny Romanina izay nivakiana raha tambatra dia toa milaza amintsika hoe efa amin'ny lalana mizotra ho amin'ny fanjakan'ny lanitra isika, fa tandremo ny didy ho toy ny arofanina tsy avery an-dalana anao na apotraka anao eny an-dalana na ampijanona anao antenantenany. Dia azo oharina amin'ny lalàn'ny fifamoivozana izay mikendry ampirindra sy ampilamina tsara ny lalantsika any amin'izay tanjona tiana andianana ry havana. Ny lalàna raha ampianarina ny soratra masina. Ny mpianatra nanatona manokana an' Jesosy araka ny 5:2 no ilazan'ny Tompo eto hoe raha tsy mihoatra no ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Manatona an' Jesosy isika, manatona azy misimisy kokoa ary manaraka ny didiny sy ny fitsipiny
mba ho tonga ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy ho varianysika hoe zay efa manatona an' Jesoa, inona ny tsy efa ataonay, efa voavonjy izahay, fa ny lalany famonjena izorantsika miaraka amin'ny Jesoa dia ametrahan'ireo takelaby samihafa manondro ny didy, iarovana ny fononao tsy anjery, iarovana ny lalanao tsy hividy. Ry havana malala tandreo amin'ny didy ary kendreo izay ahatonganao ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Iomana amin'ny vavaka isika ry havana. Misaotra anao izay Andriamanitro ny amin'ny teninao, ny teninao izay mampitandrina mandrakariva ny didinao, fa izany no antoka hidiranay ao amin'ny fanjakanao, ny mba hanananay fanetretena mandrakariva manoloana ny sitraponao. Eto anefa izahay fiangonanao dia mahatsiaro sy mahatsapa, fa tsy mba nitandrina ny didinao izahay, tsy mba nanetry tena teo anatrihanao izahay, ary indrindra malaky mijery ny hafa ihany koa ary izahay, ary manao ny tenanay ho mihoatra noho ny hafa amin'ny fahamarinana, anka tsy tafabebaka teo anatrihanao. Ankehitriny izay Andriamanitro dia manondrika ny lohanay eto anatrihanao, mifona, mibebaka, mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao, fahatsaronay ny fahadisoanay, ary miariary eo anatrihanao ny tsy fahamarinanay, ny rano Jesosy Kristy no angatahanay, hanadio anay, hanafaka anay amin'ny loto sy ny tsy fahamarinana rehetra, mba ho hamasinanao izahay. Ny fanainao masina no angatahanay, hanavao anay indray amin'ny fanoloran-tena, dia mino sy matoky izahay fa Andriamanitra mihaino ny fifonanay ianao, fa ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana ho antsika izay naiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo, ary nibebaka marina tokoa, mitsangana handray ny teny somafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny helotsika. Hoy ny Tompo amintsika: aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Izao dia izao no namono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina, miderany Tompo. Sambatra ny olona izay favela ny elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsisany Jehova Yaluka, ary tsy misy fitaka ny fanahiry.
Tamuni fruto rizasoti Zazazima Sarakama Ulamalemi Ulamari Tamurifiki Chawamina Sesamalo Pamudisu Idumiyadu Rasuana Ferukaru Ferukaru Ulukamau Sasitaka Akalifuku Silikuma Yalamitepu Temoira Akalisaiku Silisana Irasafiti Mandrakisa Sesamalalo Pamudisu Iduriadu Rasuana Ferukaru Ferukaru Unukamau Sasitaka. Ho antsika izay vao vela eloka dia andeha ambaratsika pahabe masiny finoantsika araka ny fanekempinoana larana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, iray tsy to, manao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy Tompo iray, zanakalahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao, mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ray amin'ny zavatra rehetra. Izy ny nahariana izao tontolo izao, no ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia nihidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy, nombona tamin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, nijaly tena tamin'ny tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, niakatra ao an-danitra izy ary mipetraka eo an-tangavanan'ny ray, avy any aviany ray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy maty ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava-paminana, isika mino ny fiangonana iray, miorona famambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray fambelan-keloka sady mananga ny fitsingana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Thank you.
dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny asa vavolombelona sika anatanteraka ny anjara irana ny fikambanan'ny diakonina sy ny olona fiainantsika eto tany. Tonga eo amin'ny fotoana amin'ny tsara ho fantatra amin'ny FDL isika. Ny FDL dia fikambanana miorina sy miasa eto anivon'ny FJKM. Araka ny fandaminan'ny FJKM dia fikambanana fa tsy sampana ny FDL. Ny mpikambana ao aminy
dia fidin'ny mpandray ny fanasan'ny tompo fa tsy miditra malalaka toy ny any amin'ny sampana. Ny diakona dia mpandray ny fanasan'ny tompo misoratra anarany eto amin'ny fiangonana ary fidin'ny mpandray ny fanasan'ny tompo isan'ny 7 taona. Ny olona kosa dia faritan'ny fotodalàna sy fitsipika araka ny fanapahan-kevitry ny synôda lehibe. Ny synôda lehibe fa 7 izay natao tany Sambava ny taona 2022 dia mamaritra ny loha olona FJKM amin'ny hoe ny loha olona dia ireo diakona perinasa feno 580 taona amin'ny fitaoam-panavaozana tsy fidina intsony izy fa manohy tao-piasana avy hatrany rehefa nahavita fiofanana miaraka amin'ny diakona rehetra. Ny foibe FJKM dia manomana fionam-be isan'ny 2 taona ho an'ny fikambanan'ny diakona sy loha olona ka iantsona ny diakona sy loha olona avy amin'ny synôdam-paritany maromaro mitambatra. Ny farany teo tamin'ny taona 2022 dia tany Mahajanga izany fionam-be izany. Raha ny FDL indray sy ny synôdam-paritany. Ny FDL synôdam-paritany Antananarivo Andrefana no misy ny FDL Isotro Fitiavana. Ireo tetik'andro fivoriana manaraka ireo tetik'andro fivoriana sy ny atrikasa rehetra voasoratra amin'ny almanaka mikasika ny FDL synôdam-paritany reniny ny FDL eto Isotro Fitiavana. Ezahana hatrany moa ny ampitombo ny fahavitriana amin'ireny asa iombonana ireny. Ny FDL Isotro Fitiavana dia manana fivoriam-be fanao isam-bolana ary ho fanatanterahana ny fotodalàna sy fitsipika FJKM ka ny sabotsy 7 izany manomboka amin'ny 9 sasany maraina. Ho fanamafisana orina ny fanoloran-tenan'ny FDL isa-taona dia manao fisintonana indroa ka ny iray iarahana amin'ny vady, ny iray iarahana amin'ny vady aman-janaka. Ny fisindana indray mandeha ao anatin'ny taona matory indray alina izay anasana ny solotenan'ny sampana eo amin'ny mpihevitra ra izany rehetra izany. Ireto ary ny asa fijoroana vavolombelona ataon'ny FDL eto anivon'ny fitandremana. Ny FDL dia manolotra vary ho an'i Jesosy isam-bolana ary mandray anjara amin'ny bazary fitiavana sy ny sakafo agape. Raha eo anivon'ny synôdam-paritany indray dia manampy ireo mpitandrina misotro ronono sy ny vadina velan'ireo mpitandrina nodomandry isaky ny fionam-be faharoan'ny FDL synôdam-paritany izay ny sabotsy farany amin'ny volana Novambra nanatanterahana izany. Eo anivon'ny foibe dia manomana ireo mpiomana eny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina eny Ambatonakanga sy eny amin'ny kolejy teolojika Ivato ny FDL ka miaraka amin'ny synôdam-paritany Antananarivo Andrefana mandritry ny fionam-be voalohan'ny FDL synôdam-paritany ny sabotsy farany amin'ny volana Aprily no anatanterahana izany ary mandeha irery kosa ny FDL eto Isotro Fitiavana mialoha ny famoahana ireo mpitandrina mianatra amin'ny toeram-panomanana ireo ny volana Jolay. Ankoatr'ireo ny fanatanterahana ny fehmpihavanana. Raha ny teti-bolan'ny FDL indray dia manana ny teti-bolana isa-taona ny FDL eto Isotro Fitiavana. Ny latsakemboka taon'ny mpikambana, ny alahady-mbokatra, ny valopy-rakitra mandritra ny antsapana, ny rakitra isaky ny fivorian'ny mpihevitra ra, ny voady ary ny fanohanana avy amin'ny malala-tanana ireo no fidiram-bolan'ny fikambanana. Feny ny FDL Isotro Fitiavana dia fikambanana mandray anjara feno amin'ny asa rehetra ny tandrifina andraikitra omena azy eo anivon'ny sahan'ny FJKM. Ry diakona sy loholona mpiara-miombona fanompoana, raha ny asa fanompoana vita hatreto, izany hoe mitodika ny lasa isika,
dia mpanompo tsy mahasoa isika. Ny tokony nataontsika ihany no efa nataontsika. Mbola be ireo iasa miandry antsika fa dia mampahery antsika rehetra hatrany hanohy ny fiasakazahana ary mibanjina an Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Isaoran'Andriamanitra raha tompon'ny fiatsonana ny azona izao fikambanana izao, na ahafahany andihan'ny fanekena finoana na marana ny fepitao fiasana 7/2/2023. Misaotra ny ray aman-dreny-mpitandrina miaro soa, manao vaindohan-drarany amin'ny fiainam-panahy sy ny fitezana mitohy ary lalipaka ho an'ny dekona soloolona miaraka amin'ny ankonany avy. Eo ihany koa ny mpitandrina mizatra rà izay mifarimbona amin'izany. Makasitraka nareo mpanohana dia ianareo fiangonana, ianareo ankonanay, manohana anay amin'ny vavaka ianareo, amin'ny hevitra, amin'ny vola, amin'ny lafin-javatra maro. Andriamanitra ny hamaly fitianareo ny amin'izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mangataka anareo fikambanan'ny dekona sy lolona rehetra mba hitsangana. Araka izany dia miarahaba anareo izay noho ny amin'izao alahady natokana ho anareo izao. Andriamanitra ilay efa niantso sy nifidy anareo hanafy hery mandrakariva ny amin'ny asa fanompoana izay efa vita sy ny asa fanompoana izay mbola miandry anareo. Ny tenin'ny soratra masina izay ho fampaherezana ho anareo amin'izao fotoana izao dia izay hitantsika ao amin'ny Tesalonianina 2, 2:7-10. Tesalonianina 2, 2:7-10. Dia andeha isika fiangonana no hiara iredona hanolotra azy ireo izany soratra masina izany. Tesalonianina 2, 2:7-10. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo ry rahalahy malalan'ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany ahazo famonjena amin'ny fanamasinany fanahy sy ny finoana ny marina. Amen. Mbola iombona amin'ny vavaka isika. Ianao tokoa Andriamanitra no tompon'ny fiantsonanay tsiraray avy araka ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinay. Dia misaotra anao izay ny amin'ireto fikambanany dekona sy lolona ireto izay efa navita be tamin'ny asanao ary mbola vonona sy mijoro mandrakariva anatanteraka izany asa izany. Dia tamin'izay rehetra nataon'izy ireo dia voninahitra ao irery ihany. Fa mametraka mandrakariva eo am-pelantananao izay. Ny mbola ho fitohizan'ny asan'izy ireo mba ho mpanompo mahatoky eo anatrihanao tokoa izy ireo amin'izany antso sy fifidiananao Andriamanitra azy ireo izany. Hanafy azy ireo ianao, hitaritalana azy ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina, ary indrindra nome azy fahendrena, fahazavaon-tsainany amin'ny zavatra rehetra tokoa ianao. Atonga azy ireo hiorina amin'ny finoana, aharitra amin'ny fanompoana, ary ihany koa hiaritra amin'ny fizahan-toetra. Dia akinina eo amin'ny pelantananao izay rehetra momba azy ireo, mba anjakanao Jesosy Kristy tokoa ny fiainan'izy ireo. Dia amin'ny anaranao Jesosy, ilay tompo sy mpamonjinay no hivavahanay toy izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Mbola hivavaka isika. Tompo, tonga ny fotoana ankehitriny izay ahafahana indray miantoraka aminao, mitondra ny etaetam-ponay sy ny fanirianay eo anatrihanao. Satria fantatray fa Andriamanitra mihaino vavaka marina tokoa ianao, ka mahita ny any anatin'ny fonay tsiraray avy. Mivavaka izahay Jesosy ankehitriny ho an'izao fiangonana fitandremana misy anay izao, mba hanjakanao Jesosy Kristy tokoa, ka ianao no lohany, ianao no mpitarika, ka izay rehetra sitraka ao dia kenay ho sitraka ihany koa amin'ny fanatanterahana ny asa fanompoana izay efa niantsonao sy nifidiananao anay tsiraray avy. Mivavaka izahay ankehitriny, mametraka amin'ny pelantananao feno ny asan'ny isan'ny sampana. Fantatrao ary tsy misy miafina aminao Tompo ny tetikasan'izy ireny, hoentina manatanteraka ny fitoriana ny filazaon-tsara, dia hanafiry azy ireo ianao, ahafahany manao ny asanao
amin'ny fahamarinana amin'ny fahamasinana ijoro vavolombelonao homendrika tokoa ny fiantsonao. Mivavaka izahay Jesosy ankehitriny fotoana izay natokana ho aladin'ny baiboly ity, ny baiboly izay mirakitra ny soratra masina teninao Andriamanitra, tianao hiainana sy hiveloman'ny fiangonanao. Tompo malalo sakafo ny fonay mba haizanay mandray ny teninao mandrakariva ka hitondra fiainana ao anatinay izany ampiorina anay amin'ny finoana atonga anay hiasa bebe kokoa mihoatra noho izay efa vitanay. Mampahereza ny fiangonanao Tompo ny amin'ireo zavatsarotra maro samihafa izay mitranga sy miseho mety tsy ho takatry ny sainay ireny. Fa mivavaka izahay ankehitriny ho an'ireo marary ianao no hanasitrana azy, ho an'ireo any amponja ianao no hamangy azy, ho an'ireo manana olana maro saribahana dia ianao Jesosy Kristy no ampitoetra ny fanahinao mba hananan'izy ireo ilay fampiononana avy aminao. Dia mino sy matoky izay Andriamanitra fa eo an-tananao ny fiainan'ny tsirairay avy, indrindra fa ny ankohonanay ny tenanay tsirairay avy amin'ny asa mandraranay, ny fitadiavam-bolanay, ny fianaran'ny zanakay dia ho ambininao sy hotahinao mandrakarivana izany. Mivavaka izay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, indrindra raha manatanteraka ny azakazaka masina izahay dia mba ho vonina mandrakariva ho amin'ny fanaparitahana ny filazaontsarana oreny izao tontolo izao. Ianao no ary hamatsy anay amin'izany asanao izany. Mivavaka izay ho an'ny filohan'ny FJKM dia ianao no hampahery azy mandrakariva hananany saina endry hitondrana izao fiangonanao izao amin'ny fahamasinana. Fa mivavaka ihany koa izay Jesosy ankehitriny ho an'ny firenenay. Ianao Andriamanitra mahita sy mahafantatra ny zavatra rehetra izay mitranga sy miseho dia anjaranao Andriamanitra ihany koa no manao izay sitraky ny fonao ho tanteraka eto amin'ity firenena ity mba andry amin'ny fiadanana hanana filaminana ao anaty izahay raha mitoetra eto amin'ny tany izay nomenao anay. Dia akinonay fianao ampelantananao Jesosy izay rehetra momba anay. Fa raha tonga eto izahay dia manana izay mba faniriana ihany koa tianay hoentiny ao anatrehanao dia hiaino ny fivavakay anenao. Tompo, izany no hetaheta ny fonay sy faniriany fanahinay. Ho tanterahanao any izay rehetra sitraky ny fonao aminay tsirairay avy. Fa faly izahay mampiombona ny vavakay amin'ilay nampianaran'i Jesosy manao hoe: Sainao izay any an-danitra, ho hamasinana eny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay hanina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hivavaka isika ry havana amin'ny marana ny asa. Tompo-tianay eo misaotra anao izahay fa tanteraka teto ny asa sy fampaherezana ireo vahoakanao. Raha nanantona anao izahay dia tsapanay tokoa ny herin'ny fanainao masina izay ny asa tao anatinay, nandraisanay izany fampaherezana izany. Tompo malalo indreto izahay vahoakanao, miandrandra mandrakariva ny famonjenao anay, ny fitahinao anay ary ny fombanao anay. Apetraka eo ampelantananao ary Tompo ny fanoloran-tenanay, indrindra ny fanavaozam-panoloran-tenanay eo anatrehanao, mba ho ankasitrahana eo anatrehanao Andriamanitra mandrakariva izany dia ho voninahitry ny anaranao irerian'ny fiainanay, mampaherezanay fanahy masino, fa amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahanay toy izany. Amen. Hitsangana ny fiangonana. Ata
izao no afatra ho antsika izay avy nandray ny asa sy fampaherezana. Aza manaina inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Raha izao amin'ny finoana ry havana ny izay atolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho an'Andriamanitra raintsika ane ny voninahitra mandrakizay. Ho amin'ny fanahinareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'nyRay sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mandehana ry havana amin'ny fiadanan'ny Tompontsika.